fotoana ny tantara mitoy eto amin'ny radio Don Bosco. Sorona nosoratany voambona varungy ovelominy ony miatsa ny rina ny rava anjary liva olso miaraka amin'ny faly rakoto sinaizy ary liva ary ernirina nandray feo sy nanantontosa anjary liva. Andro faharoa. Tonga tokoa ty anaka le tsy maintsy kelaizany la aina ho an'ireo izay matanjaka. Aza de fendrofendrona no aminona an'izao fotoana isarahantsika izao ry dada. Ka zany le tsy nisy. Matoki ianao fa hiaro tena sy hay amita ny adidiko amin'ny mpanan-karena. Mba azonao an-tsaina ve ny zavatra mety azo antsika raha sanatria ka hoe ka andahan'izao fiantson'ny andriana mpanan-karena izao e? Ka fantatra ho anaka fa marary any elitsy. Fantatro loatra zany ry dada. Mila fanampiana mba hasitranarinary. Fantatro tokoa fa malahelo anao nefa atahoana fa zay nefa lahatra. Mety haningotra ny aintsika nge ho an'ny fandavana n'ity zavatra ity e. Tsy alova ve farafaratsy mba misy aina ray ho velona. Raha sanatria ka lavoana dia mba eo dada fa raha samy hofatsika noho ny fanaovana tsinitsinina ny matanjaka dia ahoana? Eny, efa tongotra miandakana tokoa ny an'laly roka dia manamafy mitsodra ny efa natao no azoko atao sisa. Ho tainjanahary any lahy dia mba ho tonga somatsara tindray dia mahaiza manaraka izay asa siraka omen'ny mpanome fanompona mba hitsinjovany any lahy. Tsaro fa ny marina trany atao ninninna raha tsy rehetra ataon'ny olona any le tsirinary. Endry dada fa voaray ny teninao ary misaotra indrindra ny amin'izany fa zao raha misy zavatra tiany dady ho resahana amiko rehefa ny tany lavitra any dia mandefasa taratasy fa ho valiko dia mba mahaiza ianao manamboatra saina fa zany iny to mampitomba ao ny aretiny dady io eny le tsy leroa. Tsapako mihitsy mantsy zany. Ny alahelonao rehetra momba ny fiainanao niaraka tamin'ny mama sy ny fiainantsika ry mba zao ny analatsikelikely andriny ao am-ponao ao zay fa mandrapiona ry dada. Efa io ny kalesy tsovaly hitondra anay. Eny ary leroa, ndao ary. Tsy nahateny tsy ny dada fa finony fotsiny dia lasa izy. Hitako nangano ano ery ny masony teo. Sa ve tsy andeha e? Reto ry izy mianada eto any daholo fa inona koa ty mifampilongolongo ty fotsiny io ronoro fa andriko any amin'izandry. Fa nga zara zandry dia zany asaina mirongo andreto etanreto. Koa mananjandry afaka olanentana ary mananjoky afa nola teniko. Noho izany dia ndriko mitondra an'ireo. Ary mba mananja zoky ka. Ary aingana fa ainganina alo da fa tsy lozana amin'ny fanjana eo ohatry ny zazakely nanganareo ka dia miatsopa nompo matoky hanampy anareo fa zavatra saripady no anatin'ireo finosana rehetrareo aleo tsokonara izany ka nga mahatoky iny tsy hoe dia atokisana loatra fa amin'izy vendrana dia ararotina. Otry fa inona koa zany kofokofoka zany ato amin'ity kalesa mitolana ity zany fa ora mahera vonjeo fa inona zany ranio fa ka io fatin'olona kely mitsangana io ka
ka tsy ho fatsika raha izany ve raha matotia iantso mpanompo zany fa iza tsy hiditranony resaka angatra zany lasa hoaiza ianao e ay ankizy mantra tsy misy dikany hitiko fa ahoana koa ary natafitra an'ity tato e tena misy manao tandrevaka mihitsy ange zany reo brikila isandreo e tray fa inona ny nataony latolo ilay tsy misy ilana azy ity mitady fafatesina angala ity mangataka tompoko fa tsy manan-kelofana tsony matimatsy ny ray aman-dreniko efa herinandro zay ka tsy mahita trano ipetrahana sady nona be fa zay angany namony ray aman-dreny ity no aty ty ny tonatonana izay rehetra zany tsy mpanome ny manitra zany fa maka ny azy azy no ataonay ortovy-lampiambina tsy mpahazo any avelany ihany ty bibola kely ity zara ny lahy tsy voalefina na voatapa-do teo azy ialahy fa misy inona ato no mivazavaza mafy nareo e sy misy ninona fa resaka mifandaminana ny tato e otre fa izy iny lanjaina ohatrany milanjaka soa iny ankizy lahy kely tafiditra tsokosoko tato amin'ny faritry ny tanàna iny de avoaka mimpiambina any ndretsy de atao ohatr'izao kosa ve antsia indrainy ianao fa voabaiky ny fony mora miotana zaza talatsy iza moa ny anaranao teo ohatra ny vaovao tamin'ny sofiko mantsy de somary adiniko ikomoto kely tompoko ay de iza ny fiantsonanao samy manana ny fiantson'ny olona ny sasany manao hoe koto na ikoto kely na koa hoe imoto kely de ahoana koa de misy koa miantso hoe le fakon'olo ity le tsy veloko atendena tsy matafo sy ny sisa de tianao ve nefa ny ataon'olona n'izany anarana rehetra izany le anarana ny teneniko farany indrindra teo no tsy tiako ndry fa maninona hony malahelo foana tada sy mama raha vao ataon'ny olona n'izany de tsy tiako mampalahelo azy ireo fa aiza reo ray aman-dreninao vonon'ireo miaramilany ady izy ireo zay vao tadidiko le nisy adiny de ny ray aman-dreninao no nanaparan'ireo miaramilany atezerany rehetra rehefa tsy tratra ny fahavalo aianao le nitantarain'ny olona hoe ny afina tao anaty lavaka feny biby eny tompoko za iny ndry mampalahelo ahy ianao de ahoana nefa tsy nohanindreo biby tao ianao nitahin'Andriamanitra angamba tompoko satria sendra natory daholo ireo biby ireo niditra tao tena isorana zany ny mpahary izay niaro anao rehefa manao ny marina ny olona de tahiny ny mpahary azy amin'ny andro sarotra diavina zay le tsy hanovan-dratsy toy izany voalazana zao mihitsy nge ny tenen'ny dada sy mamy ary ahoana no nahatonga anao tafiditra tao an-tanàna rehefa nandeha reny kalesinareo reny de narahako tary amin'le ala kely tary tsy haiko mitantara azy fa sendra nijanonareo tamin'izay de nanana roatra ny tsofoka tao tao amin'le fitoerana entana kely tamin'le nisanareo io tsy netsika mihitsy tao raha tsy fantatro hoe tonga inona nefa nahatonga anao nanao an'izany tsy matahotra mihitsy ianao ty no natompoko tena nita-tsainy ndry ao fa hanampy anao misaotra tompoko saika mihina izy de ny aoatra indray rehefa nampitovy ny fitafianay angamba aleo finy nisy fa mila fitiavana sorona nosoratany vombona avarongy novelominy ony miaja nirina ny ravo anjary liva olosoa niaraka tamin'ny faly rakoto sy niaiza ary liva ary erinirina nandray feo sy nana tontosa anjary liva mbola itoy